faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka sy tapaka matakatakasy ny tenako androany isika dia nderesy ndray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao toy ny mazatra trano moa dia famidinam-baovao no resana amintsika eto Ambatapatagasy ka noho izany dia hofitinina amintsika androany ireto vaovao manaraka ireto. Tontosa tamin'ny 15 Janoary ny famindram-pahefana teo amin'ireo membre ny gouvernemanta vaovao izay nisolitena ireo membre ny gouvernemanta taloha. Etsy andan'izay maro ny resaka mandeha indrindra fa mahakasika ny nahitana izay ministra tena tanora indrindra tamin'ity fanendrena ministra ity ary isan'anesan'ny besiny maro izany indrindra moa ireo andriambavilanitra izay taitra satria nilaza moa ireo andriambavilanitra fa isan'ny tovolahy mba somary tsaratsara tazanina ihany raha ny ministra ny tontolo iainana ho izy ireo hatrany. Eo ihany koa ny fananantsika solitena ao anatin'ny parlement francophone des jeunes izay andiany fahafolo moa izy ity ka misy solitenantsika malagasy amin'izany ary ny ambaranantsika azy dia mahakasika ny fahasalamana hatrany izay areti-maso miparitaka amin'izao ka nilaza moa ny dokotera fa aza manao dokotera tena ho izy ireo hatrany fa manatona dokotera raha toa ka misy izany fisehon'ny areti-maso izany any aminao. Fa milohan'izay dia azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny anovasika vidéo manaraka eo. Azadiny ihany koa milaiky ny vidéo antsika ary azadiny toraka izany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy eto Ambatapatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendela isika fa vetrany tonga de vavany ndawary. Resaka fahasalamana dia araky ny nambaran'ny dokotera mpitsabo maso tokony halavirina ny fihinanana sy fampiasana fanafody tsy avy amin'ny mpitsabo. Efa miparitaka moa ity aretina ity ka samy manao zay heveriny fa mety ny sasany amin'ny kapobeny dia misy fambara amin'izy ity mamatsipatsika ny maso mitsiranoka na betay maso mena maso sy ny sisa. Raha vao ireo no tonga ka tsy misy fiovana dia manatona hopitaly fa azo tsabona tsara izy io. Tiana ny manamarika fa misy karazany telo izy io dia ny conjonctivité d'origine virale, conjonctivité d'origine bactérienne ary ny conjonctivité allergique. Na izany na tsy izany dia ny fisorohana ny tsara kokoa hamafisina manasa tanana matetika tsy mikasika ny faritry ny maso matetika tsy mifampikasokasoka amin'olona mety hamindra an'izany aretina izany ka hoy hatrany dokotera nitsindreny mafy tamin'izany hoe aza manao dokotera tena raha toa ka misy tranga na fiseho an'ireo areti-maso ireo fa manatona any amin'ny tompona andraikitra sy any amin'ny hopitaly. Fantatra fa vita ny fanadinana ambava izay nitanterana ny zoma 12 Janoary 2024 lasa teo teny amin'ny Alliance Française Antananarivo dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny andro ny alatsinainy 12 Janoary 2024 nianaran'ireo tanora miisa roa vavy iray ary lahy iray izay solitena ny Madagasikara amin'ny parlement francophone des jeunes izay hatao any Montréal Canada ny 4 ka hatramin'ny 7 Jolay 2024 ho avy izao. Araka izany ara dia miarahaba anireto roa izay voatsongo tao anatin'ny maro reto izay avy ety Ambatapatagasy. Araky ny fantatra dia tontosa tamin'ny alatsinainy 12 Janoary ny famindram-pahefana teo amin'ireo ministra teo aloha sy ireo izay ministra vaovao izay solitena azy ireo. Ireto avy moa ireo izay ministra teo aloha izay nidimbiasa ny ministra izay voatendry vaovao. Andriamatoa Fontaine Max Andonirina izay voatendry ho ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia nandimby ny toeran'ny ramatoa ministra teo aloha tsy iza moa izany fa Vina Marie Orléans izay ministra ny tontolo iainana tamin'ny fitondrana lasa teo. Teo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny General Rakoto Joshua izay ministra ny fiarovam-pirenena teo aloha sy General Sahivelo Lala Monja Delphin izay vao nitendrena ho ministra ny folo alindahy. Ary ihany koa teo amin'ny ministra ny filaminam-bahoaka inspecteur général de police Randriamarson Fanomezantsoa sy contrôleur général de police Rakoto Manana Herlaza izay voatendry ho ministra ny filaminam-bahoaka vaovao. Ary ny farany dia ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Augustin Andriamananoro izay voatendry sy tantanan'izany ministera izany sy Ramatoa Lalatendry Rakotondrazafy izay voatendry ho ministra ny fampianarana teknika sy fampifanana arakasa. Na de eo aza izay rehetra izay dia maro ny tsikera mandeha etseroa ary maro ihany koa moa ny fanehoan-kevitra izay ataon'olona maromaro manerana ny Madagasikara indrindra fa ireo zanaky ny Mahajanga izay taitra sady talanjona tamin'ny tindray mitoraka ity fa tsy nahita solitenany zanaka Mahajanga mihitsy izy ireo tao anatiny ireo 7 izay mandrafitra ny gouvernemanta vaovao miaraka amin'ny Saint Christian fa dia any faritra hafa no betsaka solitena ho izy ireo hatrany ka hoy izay avy ety Ambatapatagasy hoe tsy tokony ho gaga amin'izany fa satria toerana fandimbiasany hoe tamin'ny fitondrana lasa teo dia efa nanana solitena betsaka ny zanaky ny Mahajanga ka amin'ny tindray mitoraka ity zany mba hatory ny zanaky ny Mahajanga ndray mba tsy solitena fa miandry kely de lahy kely hoe hoy ny fitenena izay ara tomboko lasy tomboko vavy amaranako ny vidéo antsika ity manasitsika rehetra na commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo jelevana amin'ny sisy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de marary soa.
mavos agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe itiavako anao tsy mio omeka me mitô sasamianao tsiny falovy aminao zao jiany fa mahely fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agne fa mahely fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agne Azamiagnatsiny anao tiako